maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ho ampitombona ho anareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra riavana malala na tratra izao maraim-baovao ny amin'ny ZOMA izao ndray. Ndeha hisaotra sy hiderin'Andriamanitra isika. Omany eo ampelantanareo ny salamo. Salamo 520 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Salamo 520 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita zany iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro, ianao no itikiko. Aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho. Tareo ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitry ny famonjena. Ianao no andrasako mandrindra ny andro, tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehovah, fa atzay ireny. Aza ny fahotany fahatanyrako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindramponao ny atsarovanao ahy. Noho ny fahasoavanao Jehovah. Tsara sy mahinty Jehovah, ka izany no ampianary ny mpanotany lalana. Mitarika mpandefitra ao amin'ny marina izy, ary mampianatra mbandefitra amin'ny lalany. Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrampo sy fahamarinana, amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. Amen. Ivavaka isika. Obianay sy ankalazainay ary omenay voninahitra ny anaranao, ry Andriamanitra ray zanaka Fjkm Masina, fa Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao, Andriamanitra tia sy mangoraka ny olonao ianao, ka mity anay mandrakariva ary manavao mandrakariva ny famindramponao aminay. Misaotra anao tompony amin'ity andro izay omenao anay ity, izany manambara aminay fa Andriamanitra miasa ianao, ka velonay natrapamindreny izay noho izany asa izay ataonao eo amin'ny fiainanay andavanandro izany. Ary Andriamanitra marina ianao ka tianao ary mitarika anay mba hanao ny marina mandrakariva, ary ny fahamarinanao apo-no sitrakao. Andriamanitra, manoloana izany anefa dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy izahay raha mandinika anao Andriamanitra, ny toetra mahizy azy anao Andriamanitra, ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra tiany rariny, nefa izahay dia tsy mba manao ny marina mandrakariva, fa mamadika ny marina ho meloka ary manamarina ny meloka. Izany ny fitsaranay sy ny fomba fisainanay sy ny fomba fiasanay. Tompo, mangataka aminao izahay, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Diovy amin'ny ranao soa izay Jesoa Kristy, mba hitafianay izany fahamarinan'Andriamanitra izany, mba hahatonga anay hanao ny marina mandrakariva ary hitarika ny namanay ho amin'izany marina izany, ary hijoro vavolombelonao amin'izany fahamarinana izany. Raisinay amin'ny fifaliana tompony, famelan-keloka izay avaozinao isan'andro ho anay, ao amin'ny Jesoa Kristy. Ankehitriny ary tompo, raha andreny teny fiainana fahamarinana avy aminao, ary ireto mpanomponao, ny fanainao masina no angatahanay hitarika azy ireo, ary indrindra ny mpanomponao izay irahanao hitondra zany teny zany. Ampitoy ireto ambavako tompo izay sitraponao, ka aoka izay teny avy aminao ihany no lazainy ny vavako. Ary mitenena Jesoa efa voninkainy ireto mpanomponao, amin'ny anaranao tompo nanaovana ny vavaka. Amen. Ny anjara Mofonaina izay voalahatra antsika amin'ity an'ity dia ao amin'ny boky ny Ohabolana. Ohabolana 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20. Ohabolana 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20.
rehefa hitsy zany ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ny molotra marina ampitoerana ho mandrakizay, fa ny lela mandainga dia indray mpimasomonja. Fitaka ny ao am-pony izay mamoritsain-jatsy, fa hafaliana no ao amin'ny izay misaina fiadanana. Tsy misy ratsy manjo ny marina, fa endoza ny ratsy fanahy. Fa vetavitany ho mason'i Jehova ny molotra mandainga, fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana, fa ny fon'ny adala mamoaka fahadalana. Ny tanany mazoto no hanapaka, fa izay miravoravo tanana dia ampanimpoiny. Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy, fa ny teny soa mahafaly azy. Ny marina dia mitaridala ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa mampivily azy. Ny kamo tsy mety mihaza, fa fananasoa ny olona mazoto. Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, ary tsy fahafatesana no lalan-kalehany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny fanahinareo any ry havana ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika hatranytsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny ohabolana toko fa 12 ny 17 ka hatramin'ny 17 no akatsika Hafatra avy amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny teny hoe ohabolana dia manana heviny hoe tenim-pahindrena. Olon-kendro maro no nanoratra izao boky ny ohabolan'izao, fa mahampanjaka malaza an Solomona amin'izany hoe resaka fahindrena zany, fa nanan'ny Solomona fahindrena tamin'ny fitondrany ny fanjakany, ary nampiaiky izao tontolo izao ny fahindrena izay nanan'ny Solomona, dia nampitondraina ny anaran'ny Solomona izao boky ny ohabolan'izao, izay mampianatra any olona, mampianatra any Israely ny fahindren'Andriamanitra, ny analan'izy ireo fahamarinana, handehanan'izy ireo amin'ny fahitsiana, ka analan'izy ireo fatahorana an'Andriamanitra. Izany no hevim-panahy, fampianarana foto-kevitra ao anaty fonosin'izany boky ny ohabolan'izany. Dia mampianatra ny olona hanana fahindrena, mampianatra ny olona handeha araka ny fahamarinana, mampianatra ny olona handeha araka ny fahitriana, mampianatra ny olona indrindra hanana fahatahorana an'Andriamanitra. Izany hoe ireo olon-kendry nalaza tamin'izany fotoan'izany no nanoratra ireo boky ao anatin'ny ohabolana, ary nakambana izany dia nampitondraina ny anaran'ny Solomona. Inona moa ny anjara toeran'ireo olon-kendry teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely? Ny olon-kendry dia manana toerana lehibe eo amin'ny fitondram-panjakana teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny olon-kendry dia mpanolotsaina ny mpanjaka. Izany ny anjara toeran'ireo olon-kendry ireo. Olona manana fahindrena, olona manana tahotra an'Andriamanitra. Izany ny tokony atao ny mpitondra, fa tsy mijery olona manana fahaizana fotsiny ihany, fa mijery ihany koa olona manana fahindrena avy amin'Andriamanitra, olona mandeha araka ny fahamarinana, olona mampianatra fahitsiana, ary olona manana tahotra an'Andriamanitra. Izany ny olona eo an-tanana kavanan'ny mpanjaka, izany ny olona mitoetra eo an-tanana kavanan'ny mpitondra firenena. Izany tokony iaina ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Ary ihany koa ny boky ny ohabolana dia mampianatra ny mpanompon'Andriamanitra ahatonga azy ho mpanompo mahatoky hanana fahatahorana an'Andriamanitra. Raha mijerentsika ry havana malala izao Soratra Masina izay voalahatra ho antsika izao, dia raha jerena amin'ny maimaika dia fomba telo no hamantarana ny olona hoe mahatoky. Fomba telo: ny fomba fiteniny, milaza ny marina izy, mampanjaka ny rariny izy. Izany
no afatarana ny olona fa mahatoky. Ny teniny dia teny fahamarina marakariva, teny tokana tsy mivadika amin'izany izy, ary miorina sy mijoro vavolombelona amin'izany teny zany izy. Izany afatariny olona hoe mahatoky ny olona anankiray, tsy mivadibadika amin'ny teniny, teny marina, teny mahitsy. Ary ny afatarana ny olona mahatoky ihany koa, teny fomba fisainany. Raha jerentsika eo amin'ny andininy 20 dia milaza an'izao: fitaka ny ao am-polo mamorona sain-dratsy, fa hafaliana ho amin'izay misaina fiadanana, tsy misy ratsy manjony marina, fa endoza ny ratsy fanahy. Fomba fisainana, tsy misaina zava-dratsy izy, fa mba misaina zavatra hahasoa, hahatonga teny, hahatonga fifaliana ho an'ny hafa, manome teny hahatonga fiadanana ho an'ny hafa, teny mitondra fahasoavana ho an'ny hafa. Ka izany mahatonga ny Soratra Masina milaza manao aoka ho teninareo ho mamsira ho amin'ny fahasoavana mandrakariva. Ny fomba fisainana dia fomba fisainana mikendry hahasoa ny hafa. Ny fomba fahatelo afatarana ny olona mahatoky dia ny fomba fiasana. Ny fomba fiasana eo amin'ny andininy 17. Kamo tsy mety mihaza, fa fananana soa ho an'ny olony zoto. Eo no amatarana ny olona hoe olona mahatoky an'Andriamanitra ity olona ity, amin'ny asa izay napetrак'Andriamanitra aminy dia tanterainy amin'ny fahasotoana, amin'ny fahavitriana izany. Tsy mba mialangalana amin'ny andraikitra izay napetraka Andriamanitra aminy izy. Sao ary havana no Hafatra omeny tompo antsika amin'ity an'io razany fomba telo izany no amatarana ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky dia izay mitarika ao amin'ny fahamarinana. Ny olona mahatoky dia izay mitarika ho amin'ny fahamarinana. Izany ry havana malala hitantsika eo amin'ny andininy 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana. Amin'ny lalana fahamarinana no misy fiainana. Amin'ny andininy 19. Ny marina dia mitari-dalana ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa mampivily azy. Ny Soratra Masina eto, Solomona mpanjaka eto, dia mizara fahendrena ho an'ireo zanak'Israely ireo, mba hatonga azy izy ireo hiaina izany fahamarinan'Andriamanitra izany. Rehefa jerena ry havana io teny hoe marina io fahamarinana io, dia milaza teny vahiny dia milaza hoe juste, droit, izany hoe milaza ny mitarika ny olona mba handeha araka ny marina, mba handeha araka ny fahitsiana, mba tsy hivilivily izay lalana izay efa nisoritin'Andriamanitra ho arahan'izy ireo. Izany no arahany, dia tsinona izany fa ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, tsy miala amin'izany. Maridalana izany lalana izay nisoritin'Andriamanitra izany. Izany no fahamarinana, izany no sitrapon'Andriamanitra, tiany Andriamanitra iainany reto zanak'Israely. Azy zarainy Solomona ho an'reto zanak'Israely reto, izany toetra tokony ananan'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Dia tia marina, mampanjaka ny fahamarinana eo amin'ny fiainany, ary nikatsaka mandrakariva ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina. Zao ry havana malala voalazana Soratra Masina amin'ny anaran'i Jesosy: ny masoko hijery izay olona mahatoky amin'ny tany, mba hitoerana ato amiko, izay mandeha amin'ny lalan'ny marina no hanompo ahy. Amen. Salamo 1:1 ny andininy 9. Le Andriamanitra izay vavantsika ry havana, toetra mampiavaka azy. Andriamanitra marina izy, Andriamanitra tia fahamarinana sy rarina izy, ka mitarika sy mampianatra ny olona mba hiaina n'izany fahamarinana izany. Davida dia milazan'izay mihitsy hoe mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Mitarika ahy amin'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy izany fanambaran'Andriamanitra ny fahamarinana izany. Jesosy Kristy no fahamarinan'Andriamanitra, ary Jesosy dia samy laza mihitsiny, malohatra ny tenany, izao ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ry havana malala, eto amin'ny tany izao tontolo izao ity,
dia zavatra katsainy ny fanjakana indrindra firenena indrindra ary katsainy ny olona mpikatsaka ny marina indrindra dia zany ampitoetra ny rariny ampitoetra ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena misy atsika rehefa jerena ny fariavana ny zavamisy dia toa mifanohitra amin'izany toa miazakazaka ny zanak'olombelona mampanjaka ny tsy fahamarinana mampanjaka ny tsy rariny manameloka ireo zay olona manana fahamarinana ary manamarina ny olona manana fahameloana manana heloka izany ange zavatra hita eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny fitsarana tsy manjaka ny fahamarinana vohitsakitsaka ny marina ary vohitsakitsaka ny rariny isika ry havana malala no ampianarin'Andriamanitra iran'Andriamanitra ary apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao mba ho isan'ny hitondra zany fahamarinana zany eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika aza miandry hoe tia marina azo lefirina fa tena hoe mijoroa anao amin'izay fantatra hoe tia marina araka ny sitrapondramana mijoroa amin'izany ianao aoka mba tena ho mpanompon'Andriamanitra mpandala ny marina ary mpanaja ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina fa maro angery havana ny olona miditra ao amponja manana ny mariny fa noho ny entsikendrika dia tafiditra tao anatin'izany fondra izany mahita zany fondra zany noho ny fanjakana iny fanjakany tsy fahamarinany fanjakany tsy rariny eto anivon'ny firenena misy amin'ireny olo reny angeka kristianiny misy amin'ireny olo reny angeka olona mpandray fanasany tompo e diakoniny nefa manao kolikoly mampanjaka ny tsy fahamarinany ry havana malala tarian'Andriamanitra isika mba hiainana sy hitafy izany toetran'izany ho tia ny marina ary hampanjaka ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika koa mahireza ry havana marina fa tsy mora ny mijoro vavolombelona ao anatin'izany marina izany mampanjaka n'izany rariny izany fa mahireza indrindra ianao fa Andriamanitra momba anao ilay Andriamanitra marina ampahery anao ampijoro anao ahafahanao tsy mitanondrika manoloana ny tsy rariny fa ahafahanao mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra marina ary tia ny rariny voalohany havana ny ampianarin'Andriamanitra antsika teo dia ny hoe ny olona mahatoky dia izay mitarika ho amin'ny fahamarinana fa ny faharoa dia ny hoe ny olona mahatoky dia mahavita ny asa nakinina taminy ny olona mahatoky dia olona izay mahavita ny asa nakinina taminy io nandinin'ny fa 17 no ahitantsika izany ny kamo tsy mety mihaza fa nanana soa ho an'ny olona ny zoto izany ry havana malala dia manambara fa ny fikirizana ny fahazotoana ny fananana fanahy fahazotoana manao ny asan'Andriamanitra dia misy valiny lehibe misy valiny lehibe ka zany mahatonga ny Paoly apôstôly milaza hoe mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo misy valiny io fikelezanao aina misy valiny io fidododolonao isamaraina makaty am-piangonana mitady an'Andriamanitra iona amin'Andriamanitra handreny tsy hiaino ary hankatao ny tenin'Andriamanitra misy valiny lehibe io tsy ho rara tsy ho sasapoana ny fifoasantsika maraina iona amin'Andriamanitra makaty amin'ny tempolo tadidio fa misy valiny lehibe izany ny fandrenesanao sy fankatoavanao izany tenin'Andriamanitra izany ary indrindra ihany koa tsy hoe miaino any fa ianao ilay manatanteraka ianao ilay mankatò ilay tenin'Andriamanitra ateo amin'ny testamenta taloha ry havana malala ny lafin'ny fitahiana dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ankehitriny moa dia tsy izany tsony no hita aheliny olona eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tambadrotra serasera ay manjery tsy izany tsory ny azahoana fitahiana fa mivavaka ao aminy ianao dia mahazo fitahiana mivavaka ao aminy zany hoe le anarana fiangonana ny ray no anisany manina azahoana fitahiana fa raha teo amin'ny testamenta taloha ny azahoana fitahiana dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay voalaza ny bokin'ny Deutéronomia ho tanteraka aminao izao tsojany rehetra izao raha miaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao hotahinanao any an-tsaha hotahinanao raha mivoaka hotahina ny fanaova-mofonao
ho tahina avokoa zay rehetra momba anao raha miaino tsara ny fionjaovan'andriamanitra ao ianao ka mankatoy izany. Izany hoe misy asa tsy maintsy atao ao anatin'izany, tsy hoe miaino fotsiny ihany fa mankatoy sy manantanteraka ny teny rehetra zay lazain'Andriamanitra. Izany no asa mpanaovan'Andriamanitra antsika, ny fitoriana ny filazany tsara. Asa napetraky ny Jesosy tamintsika io hoe zay rehetra mino aho ny asa ataoko no hataony koa, ary ianao asa lehibe ka move efa vitantsika izany asa lehibe zay nakinin'Andriamanitra tamintsika, zay napetraka Jesosy tamintsika. Matoa Jesosy niantso anao, matoa Jesosy nifidy anao, dia fantany Jesosy fa tsy handisy fanantenana azy ianao, fantany Jesosy fa vitanao io asa io. Raha miankina aminy ianao, raha miantehatra aminy ianao, raha mikambana aminy ianao, raha miray aminy ianao, vitanao zany asa izany. Ary zany mahatonga Jesosy miteny hoe izay miray amiko dia mamoa be izy. Rehefa mikambana amin'ny Jesosy isika, rehefa tafaray amin'ny Jesosy isika, dia vitantsika zany asa nankiny Jesosy tamintsika, na dia milaza ary Jesosy hoe asa lehibe vitantsika zany. Zao volaza ny Soratra Masina ry havana malala: tandremo ny fanompoanao izay niraisinao tamin'ny Tompo mba hataterahanao izany. Amen. Kolosianina 4:7-7. Anisany mampiavaka ilay Andriamanitra, ilay vavantsika. Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra tao amin'ny testamenta vaovao, Andriamanitra mandraka ankehitriny, Andriamanitra fanahy masina. Dia Andriamanitra tokana telo zay iray mampiavaka azy. Andriamanitra miasa izy, miasa amin'ny vanim-potoana samanany. Andriamanitra miasa izy, ary Andriamanitra mampianatra ny olona hiasa izy, fa tsy Andriamanitra mampianatra ny olona ho zatra tolora-potsiny. Izany ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra miasa izy, ary Andriamanitra mampianatra ny olona hiasa fa tsy ho zatra tolora-potsiny. Mbola mahavelona antsika tahaka izao, mbola manome antsika fahazavana, mbola manome antsika finaina mahavelona dia noho ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Jesosy Kristy ilay natateraka ilay asa naliran'Andriamanitra azy, ary tsy mba niala tamin'izany fanaovana ilay asan'Andriamanitra izany izy. Ary Jesosy dia nilaza izao teny izao: izaho efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vita ny asa nomenao ho ahy ataoko. Zany lazain'i Jesosy, ary perikopantsika amin'ny alahady izany teny izany. Vitako ny asa nomenao ahy nataoko. Ary tsy vitan'izany ihany, fa teo anatrehan'ny mpianatra izy nilazan'izany, fa rehefa tonga ny namarana n'ilay asa mpamonjena teo amin'ny azo fijaliana, dia ilay teny fitifarana nataon'i Jesosy dia nifarana taminy hoe vita. Manambara izany fa tanteraka lavorary avokoa ny asa zay nataon'i Jesosy, nanirahan'Andriamanitra azy. Vitan'i Jesosy avokoa izany. Ry havana malala, isika dia irain'Andriamanitra anatanteraka asa eto amin'izao tontolo izao. Ko tandremo hoe so varimbariny aza manao le apitsoapitso lavy fa tanterao izany asa nanirahan'Andriamanitra izany. Dia mbola ao aminao ao ilay fofonaina izay nomen'Andriamanitra anao, dia mbola ao anatinao ao ny hery sy ny tanjaka anaovanao ny asan'Andriamanitra. Maefa be amin'izany ianao, tanterao araroto ny fotoana izay omeny Tompo antsika ry havana malala, anaova zany asan'Andriamanitra izany. Mba isika ihany koa ane mba sa ilaza tahaka ny Paoly apôstôly efa niady ny antsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Mba isika mba ilazan'izany koa rehefa tonga ny fotoana izay iaonantsika amin'ny Jesosy, mahatanteraka ny fiazakazaha, vitantsika ny asa nanirahany Tompo antsika. Mampalahelo ry havana malala fa rehefa ampafampitahana atao mifanatrika ny fitadiavana asa. Misy orinasa anankiray eto amin'izao tontolo izao mitady asa, offre d'emploi. Eto amin'izao tontolo izao offre d'emploi avy amin'Andriamanitra. Dia ny eto amin'izao tontolo izao mamaritra izy hoe manomboka eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Zay ny olona tadiavana. Miazakazaka ny olona hanao an'izany asa izany satria tafiditra ao anatin'izany teny, anatin'izany fepitaona izany. Andriamanitra kosa nefa miantso azy zay tafiditra anatin'ny fepitaona io, tia misy asa ampaloviko anao.
dia hoy ny valiten'olona ohatsa tsy ho vitsy zany fa aleo aloha rehefa lehibibe any aleo aloha rehefa mba volovolo fotsy ihany vao manao an'izany mpianatra zany fa aloha rehefa somary efa dadadabe iny na raha nelinely iny vao manao an'izany mpianatra zany sy mpitoroteny zany fa amin'izao taonako izao aleo aloha ararotiko ny fahatanyrako anaovana inona anaovana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra miantso anao dia le any amin'ny fahatanoranao ianao efa manomboka efa tsisy hery no andeha ianao hanao ny asan'Andriamanitra fa ianao anatin'ny fahatanoranao tsy fohinao anaovana ny asan'Andriamanitra fa ny eto amin'izao tontolo izao ny anaovanao mampieritreritra antsika ry havana malala izany fampitahana izany tsy manao vaindohan-draharaha ny asan'Andriamanitra fa manao vaindohan-draharaha ny eto amin'izao tontolo izao izay mandalo sy miserina ihany angeny eto hoe fa ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona manao ny asan'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ko mahereza ry havana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tadidio fa tsy irery ianao fa Jesosy no miara-miasa aminao mampahery ianao amin'ny fanatanterahana izany asa izany ko ny fampaherezanao anao amin'ity anio ity dia ilay teny manao hoe tanterao ny fanomponao ho an'Andriamanitra ny voninahitra fanoteniny hitoetrapetraka ao anatsika amen ivavaka isika Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity mampianatra anay mandrakariva ianao ny hitafianay izany fahamarinana izany ary hijoroanay vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina misy anay tsy ho azon'izy ahozongozony izahay fa hijoro amin'ny marina ary ihany koa hijoro sy hanatanteraka ny asa izay napetraka ao taminay izany no hamantarina fa olona mahatoky izahay olona tsy mivadika izahay tompo ampianaro izahay manaiky izahay hanatanteraka izany sitraponao izany ho tariny ny fanainao masina amin'ny fanatanterahana izany rehetra izany Andriamanitra mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra izay efa mino anao Jesosy Kristy usai hijoro vavolombelona hampanjaka ny marina hampanjaka ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny asany andavanandro mba nehony zany marina izany tia tsy raitsy kombakomba amin'ny mpanao kolikoly mpanao meloka fa hitsara ny olona araka ny marina tahaka anao Andriamanitra ho amin'izay manana andraikitra ho amin'izany fitsarana izany mivavaka manokana izay Andriamanitra ho an'ireo olona izay manana ny marina fa noho ny endrikendrika noho ny famadina ny marina ho tonga meloka ary fanamarinana ny meloka ho tonga marina dia tafiditra ao anatin'izany fonja tranomaizina izany mafy tokoa zany mieritreritra tsy mandinika an'izany nefa matoky izay fa ianao Andriamanitra mitsara ny olona araka ny asany ianao ary tsy avela ho afamaina izay rehetra manao ny ratsy ary manameloka ny marina sitraka ao izany ary hitanao zay rehetra ataonay rehetra Andriamanitra ndreto ny mpanomponao avy nandre izany teninao izany meo azy mandrakariva ny fanainao masina hitarika azy ampahery azy ahafahany mampanjaka ny marina eo anivon'ny fiainany ary mivavaka ao azy ireo izahay amin'ny fiainany zay tanterahany eo amin'ny fiainana andavanandro ny asa fivelomany tianao ny tompony ho anambina azy ary hitahy azy amin'ny alalan'ny fankatoavany ny teninao sy ny sitraponao mivavaka izahay tompo ho an'ireo FF zay manatanteraka ny tafika masina ianao no efa nialoha lalana azy ireo ary ampahery azy ireo ary hitarika azy ireo amin'izay rehetra ataony ary ahazo olona be ho anao Jesosy Kristy tompo raina io ary apetraka fiainam-pelatananao ny tontolo andro izay hodiavinay amin'ity anio ity maminay ary tompo manakambana izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarina ho anay manao hoe rainay izay any an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io izay anasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izy no sy taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen tanterahany tompo aminareo eny ry havana ny Tsodrano masina manao hoe hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratsy ny tavana aminareo ny Jehovah ka hamindra fo aminareo
anandratra ny tavana aminareo ny Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra iriry an'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.